avao taranaka fara usimbagny tontolo iainanay agny koravagna legny tsitsigny favolea distrika maitso miverina amin'ny fambolen-kazo ny ato Manjakandriana ananandrato teo ny velaran-tany mendrika sy sahaza ity sy atrasa iray ity. Ity distrika Manjakandriana ity no isan'ny mpamatsy kitay sy charbon Antananarivo. Antony nahatonga ny mpiara-mombon'antoka à Fiberia na appui à la filière bois et énergie dans les régions d'Ita sy Analamanga sy ny planète d'urgence fa tsy Union européenne vola nametraka tetikasa asa agroagriculture aux alentours d'Antananarivo. Commune telo no iasan'ny tetikasa asa aty Manjakandriana, commune Anjepy, Manjakandriana ary Sambaina. Ity tetikasa ity dia natao indrindra ento manatsara ny sehatr'asa fanaovana charbon sy ny findrantanana ny ala mba ahafahana misoroka ny faravan'ny tontolo iainana ety an-toerana. Amin'izao fotoana zao zany dia efa mandeha ny fampifanana ireo olona mpanao charbon ireo mba tonga ny atao hoe vokatra charbon an'izy ireo mba ho manaraka ny kalitao sy mba hampitombo bebe kokoa ny vokatra azo mihoatra an'izay vokatra efa fanaondry zareo andavanandro. Mahatratra 20 kilometatra tora-dro ny velaran-tany commune Anjepy. Rakotra fambolen-kazo avokoa ny 270 isan-jato. Ny 10 isan-jato kosa dia voatokana ho fambolem-bato sy karazam-boly samihafa. Ankoatra ny fiompiana, ny famokarana charbon sy kitay tena antom-piveloman'ny mponina. Taorian'ny fanentana nentin'ny tetikasa asa resy lahatra izy ireo ka nirotsaka amin'ny fiofanana ara-teknika vaovao mahakasika ny fanamboarana charbon. Misy 7 mianadahy ireto mpandray anjara reto. Sapa olina dia liana amin'ny tetikasa vaovao ity ireo tanora. Teknika vaovao tokoa mantsy ity ampianarina eto ity. Jerena tsara eto ny fiavon'ny fitsokan'ny rivotra. Arakarak'izay no hijerena ny toerana ametrahana ny afo sy ny cheminée. Fanatsarana fanamboarana charbon ity zany manofana karazana mètre charbon zany ny full lator no fanana efa charbonnier fa mpanao charbon reo fa mena letraky efa teknika vaovao reo dia ireo amin'izay no mamparitaka izy amin'le mpanao charbon. Mitsahan-tombo ny filana charbon aty an-drenivohitra noho ny fiazakazako ny fitombon'ny mponina ao aminy amin'izao fotoana izao. Miaina kosa ny ala ahafahana mamokatra ity charbon ity ka ilana fandrindrana sy teknika vaovao. Ny tanjona dia ampiofana mpamokatra charbon miisa 2 arivo amin'ny teknika fanatsarana ny famokarana charbon. Raha toka 10 isan-jato ny vokatra azo amin'ny famokarana charbon nentim-paharazana dia miezaka zany izay hitondra teknika vaovao izay ahatratrarana vokatra 20 isan-jato eo na maherin'izay. Aorinan'izay dia eo koa ny famokarana fataperam-tsitsy izay atao anatin'ny ireo distrika isan'ny tetikasa. Misy 3 karazana ny fanamboarana charbon menreto piofanreto: fatana misy cheminée, fatana tsisy cheminée ary fatana VMTP teknika avy amin'ny FOFIFA. Ilana fahaiza-manao ihany koa ny fandaharana ny hazo, fandrakofana ny fatana, fitantanana ny afo ary ny fandoharana ny charbon masaka. Hatramin'ny fampidirana azy anaty gony. Lanjaina avokoa na ny hazo nampiasaina na ny charbon azo. Voamarina teto fa raha 520 kilao lanja ny charbon iray gony tamin'ny fomba fanao teo aloha, mahita 530 kilao kosa amin'ity teknika vaovao ity. Mitombo ny lanjany sady ny hatsara ny kalitao, tsy ahitana vovoka charbon na setroka be rehefa mandrehatra afo. Ka noizay zavatra izay indrindra no andraisanay ny tetikasa aza miaraka amin'ny Fiberia aty satria everinay fa fanatsarana ny zavatra efa natao amin'ny tanitsata aty aminay teo aloha no atao ireo dia verina fa hoe azo tombontsoa amin'izany avokoa ireo tantsaha.
ireo mpandrara momban'ny charbon, ireo tompona ala zay afaka atao charbon, ireo charbonnière teo zay mpanao miasa mivantana momba n'ilay famokarana charbon. Ary rehefa mahazo tombony vantana moa reo satria eritreretana hoe iatsara ny kalitao ny charbon, hitombo ny abetsahany ary hitombo raha teo ihany koa ny fidiram-bola ny olona tsirairay. Ary torak'izany koa ny commune zay atao hoe anisy misongadina amin'ny vola miditra ao amin'ny commune andresy torina avy amin'ny kitay charbon dia verina fa ho tsara arak'izay koa ny fidiram-bola amin'ny commune tsara hatrany. Kendrena anaraka teknika vaovao avokoa ankehitriny na ny fambolen-kazo na ny haben'ny hazo tokony ho trandrahana ary ny fandarana ny hazo avadika ho charbon. Tanjona amin'izany ny fampihenana ny fandropahana ny ala. Faritra Analamanga no iasan'ny tetika asa eto amintsika mandritry ny 9 taona. Raha ny eto amin'ny faritra Analamanga zany no resahantsika dia 90 isan-jaton'ny mponina eto dia mampiasa charbon daholo zany amin'ny fiainany andavanandro anaovan'ny sakafo. Ka tsy afaka zany tsika tonga dia hoe hiala amin'izany charbon zany. Efa manana politika zany ministera ny tontolo iainany ny voary ary ny ala ampiena ny fandropahana ny ala zany ny fanombana ny ala dia ny tetikasa fanatsarana ny famokarana charbon zany. Io tetikasa io zany dia mampianatra ny olona hatrany ny fambolena ny hazo zany ny fanapahana ny famokarana charbon mihitsy zany. Vitsy kely kokoa ny hazo ampiasaina nefa ny vokatra azo aminazy dia betsaka kokoa zany. Dia izay zany dia fitaovana anankiray mihitsy tena entina anenana ny fanombana ny ala eto amintsika eto amin'ny faritra Analamanga zany. Hitantsika zany fa tetikasa mahomby mihitsy ty fanatsarana ny famokarana charbon ty dia manentana ny mpanao charbon rehetrarehetra zany ny faritra Analamanga mba anaraka amin'ny teknika rehetrarehetra momba n'ity famokarana ty fa hitantsika voka-tsy ho be dia be io zany dia eto koa dia mbola manolotra fisaorana ny programme azazany agro-sylviculture autour d'Antananarivo miaraka amin'ny Union Européenne izay nahitantsika an'izao tetikasa zao.